Ohabolana toko voalohany. Fitarian-teny. Ny ohabolan'i Sôlômôna zanaky Davida, mpanjakan'i Israely, ahalalana fahendrena sy fananarana ary ahafantarana ny tenin'ny fahalalana. Ahazoana fananarana mampahendry dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiana. Anomezam-pahendrena ho an'ny kely saina ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo. Aoka ny endry hiaino ka hitombo saina ary aoka ny manam-panahy azo fitariana tsara. Ahafantarana ohabolana sy fanoharana ary ny tenin'ny endry sy ny teny sarim-pantarina ataony. Ny fahatahorana an' Jehovah ny fiandoham-pahalalana, fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana. Fananarana tsy hikambana amin'ny mpanao ratsy. Anaka, mihaino ny anadrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao, fa fehiloha tsara tarehy amin'ny lohanao izany ary rado amin'ny vozonao. Anaka, raha taon'ny mpanota ianao aza manaiky, raha hoy izy, andeha hiaraka sika ary aoka sika anotrika handatsa-dra, andeha amitsahantsika tsy ahoana-tsy tsy manantsiana, aoka sika hitely lazo velona tahaka ny fitelo ny fiainan-tsy hita ary anao azy telo moka toy ny latsaka ny andavaka, dia ho azontsika ny fananana sarobidy rehetra, ka ho fenoantsika babo ny tranontsika, avy mba hiara-miloka eto aminay, aoka ho ray ihany ny kitapom-bolantsika rehetra. Anaka, aza miara-dalana aminy ianao, arovo ny tongotrao tsy ankamin'ny alehany, fa ny tongony miazakazaka ho amin'ny ratsy sady faingana handatsa-dra, fa velar-poana ny fandrika raha hita ny vorona, fa ireny dia manotrika handatsaka ny ranony tenany ihany, mamitsaka hafatin'ny tenany ihany izy. Toy izany no hiafaran'izay rehetra fatrapila harena, fa hipoaka ny ain'izay fatrapila azy izany. Fiantsoana ny fananarana ataon'ny fahendrena. Ny fahendrena miantso mahafeny ivelany, manandratra ny feony eny ankalalahany izy, mitory amin'izay fivorian'ny marobe mireondreony izy. Eo anoloan'ny vavahady sy ao an-tanàna no ilazan'ny teniny hoe: ry kely saina, mandra-pahoviana no itiavanareo ny fahadalàna sy ifalian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana ary ankalan'ny adala ny fahalalàna. Miverena ianareo hiaino ny fananarako. Indro ahidiko aminareo ny fanahiko ary ampahafantariko anareo ny teniko, satria efa niantso aho fa nanday ianareo, efa naninjitra ny tanako aho fa tsy nisy ny tandriny, fa nilavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nentina naiky nianatra ianareo. Izaho kosa iome raha tonga ny fandringanana anareo, andatsa raha tonga ny mahatahotra anareo, raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivotra ary ny fandringanana anareo toy ny tadio, ka manjoa anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, dia vao hiantso ahy izy fa tsy hamaly aho, dia vao hitady hahafatratra izy fa tsy ho hitany aho, satria nankahala fahalalana izy ary tsy nifidy ny fahatahorana an' Jehovah, tsy nekeny ny saina natolotro no tsiratsiraina avokoa ny anatro rehetra, dia hihinana ny vokatry ny aleny izy ka ho voky ny fihendreny. Fa ny fiemoran'ny kely saina hahafaty azy ary ny fiadanan'ny adala andringana azy, fa izay mihaino ahy kosa hitoetra tsy manana iah, eny andro fa izay izy ka tsy hatahotra ny ratsy.